mipetraka isika. Ny tenin'Andriamanitra angalantsika afatra an'io dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsarany Matio. Matio 4:20, ny andininy 7:20. Matio 4:20, ny andininy 7:20. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay maharitraritra amin'ny farany no vonjena. Averintsika ihany hoe fa izay maharitraritra amin'ny farany no vonjena. Dia rahantsika ny tantaran'ny Rindra sy Rado entintsika maka hafatra amin'izany tenin'Andriamanitra izany. I Rindra sy Rado mpianadanon tetỳ Andrenivohitra niaraka tamin'ny ray aman-dreniny. Fa rehefa tonga kosa ny fialan-tsasatra na ny grande vacances hoy isika dia makany ambanivohitra any amin'ny dadabe sy bebeny izy ireo. Indray andro ary tany ambanivohitra tany, samy nomeny dadabe ny voatsaramaso iray avy izy menada, dia nasainy nandeha namboly izany ka hoy teo izay maniry hoy izy. Falery izy menada tamin'izay satria voasambany tamin'izy ireo izany hoe andeha amboly izany dia samy kevikevikery nandavaka teo tokotany nanitrika an'ilay voatsaramaso dia samy mikarakara ny azy teo. Nandeha ny ora hariva ihany ny andro, toa mbola tsy naniry ilay voatsaramaso dia hoy rato tamin'ny anabaviny, angamba kosa voatsaramaso efa simba ty nomeny dadabe atsika ty, fa aiza kosa ve tsika efa tsy nilalao androany tontolo fa ny andro teto nefa mbola tsy mitsimika ihany le izy. Leobe fa avelako any ty. Fa irindra kosa tsy mba nanao toy izany, fa nanana faharetana izy ny karakara sy ny kolokolo an'ilay voatsaramaso izay namboleny na dia mbola tsy nitsimika teo ny eo azy le izy, dia nazoto izy nanondraka an'le izy isan'andro. Andro vitsivitsy taty aoriana rehefa ny fomaraina dia ilalao any tokotany izy menada dia gaga fa indro nitsimoka ilay tsaramaso izay namboleny Rindra, satria Rindra nanam-paharetana izy ny karakara an'ilay izy sy nanondraka an'le izy isan'andro. Fa ny an'ny Rado kosa tetsy an-daniny dia tsy naniry satria tsy nisy faharetana izy tamin'ny fikarakarana an'izany voatsaramaso izany, dia ajantsika eo ny tantara. Fa matetika tokoa tsika rakizy rehefa nomboka zavatra anankiray dia mazoto sady feno fanapo-be ao anatintsika ao, fa rehefa mandeha nefa ny fotoana dia sendra zavatra sarotra ohatra tsika na zavatra tsy nifanaraka tamin'ny sitrapontsika no mitranga dia manomboka kamotsika na kivy ary mety ho tonga amin'ilay fitenena mihitsy ary hoe miabandona. Jesosy nefa eto mampianatra antsika mazava tsara fa tokony hanana faharetantsika fa tsy vitan'ilay hoe hafanampo amin'ny voalohany fotsiny ihany. Amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika mihitsy izany, na amin'ny fianarana sekoly alahady, fianarana any am-pianarana, indrindra moa fa amin'ny asa fanompontsika an'Andriamanitra izay misy atsika tsirairay avy, dia tena tokony hoe anana an'izany faharetana izany sika. Dia ndao ny averintsika jerena ilay tenin'Andriamanitra teo hoe tao amin'ny Matio 4:20 ny andininy 7:20, dia rahantsika mamaky hatrany amin'ny anaran'i Jesosy fa izay maharitraritra amin'ny farany no vonjena. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Jesosy, saotranao izahay fa mbola afaka nianatra ny teninao sy nandray fampianarana vaovao indray, fa tokony hanampaharetana izahay amin'izay rehetra ataonay indrindra fa amin'ny asa fanomponanao. Omeo hery izay Jesosy mba tsy ho kamo sy ho mora-kivy fa tena haharitra tokoa. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay an'izany vavaka izany, saotra Jesosy. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Soratra masina isika izany dia araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 4:40 raisintsika manomboka amin'ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Isaia 4:40 raisina manomboka amin'ny andininy voalohany
hatramin'ny andininy fahadimy. Vakinary izany amin'ny anaran'ny Jesoa. Fa ankehitriny dia miano ary Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiko. Izao nolazain'i Jehova izay nahary anao sy namorona anao hatrany amboka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko ary ianao ry Jesorona izay nofidiko. Fa handatsakarano amin'izay mangetaeta aho ary rika ho amin'izay tany karankena. Eny, andatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho ary ny fitahiko ho amin'ny terakao. Dia haniry eny amin'ny ahitra tahaka ny hazo amble, hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha reny. Ny anankiray hilaza hoe an Jehova aho, ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray hanoratra amin'ny tany hoe an Jehova, ary ny anarana hoe Israely dia hotononiny amin'ny mpanajana. Izany dia toizantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Filipianina, toko voalohany andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Amin'ny anaranto. Fahany ataoko aoka ny fitondrantenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy mba andrenesako ny toetrareo, na ho tonga aho ka hahitanareo na tsy ho tonga, fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavala ampitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona, fa aminareo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjenanareo kosa sady avy amin'Andriamanitra, fa ianareo efa nomena nohon'ny an'ny Kristy, tsy ny hino azy ihany, fa ny hiara-mpaorena koa nohon'ny aniny. Dia manana izany ady izany ianareo izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo fa ato amiko ihany ankehitriny. Amen. Ho faranantsika ny famakinan'ny tenin'ny soratra masina. Sokafy ary ny baibolitsika ao amin'ny filazantsarani Jesosy Kristy araka ny Lioka toko faha 12 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Lioka toko faha 12 andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Iara hitsangana tsika hitsena ny vaovao mafana. Aminaran'i Jesosy. Ary hoy izao aminareo, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, tondony dia hovahany ianareo, fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovahana. Fa iza moa aminareo izay ray rangatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazandrano no hanome azy menarana ho solony hazandrano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala hanome zavatsoa ho an'ny zanakareo, tsy maika avy any raha izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Ray masino malamasina tena fahamarina.
mitaraka ivavaksika tompo. Indray ny hafalinay Andriamanitra manoloana izao fametrahanao anay ato amin'ity tempolinao masiny ity, iain'ny teninao. Aiza atao fitaovana ho an'ny devoly fotsiny izay hipetraka eto. Vaoka ilay fanamasinao hiasa, ahafahanay mandray izay tianao ambara, sy tianao ampitaina amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teny. Ka aiza mivela hivoaka amin'ity tokantrano amin'ity tempolinao masiny ity izay raha tsy feno ilay teninao, ahafahanay mitondra izany eny amin'ny tokantranonay, mitondra izany eny amin'ny fiarahamonina misy anay, ka hijoroana vavolombelona fa tena mpanompo mahatoky tokoa izay. Dia amin'ny anaranao nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ambany fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Isaia 4:4. Ny boky Isaia zany dia mizara telo. Boky telo zany izy io mitambatra amin'ny hoe Isaia. Misy natao hoe Isaia voalohany. Io dia manomboka amin'ny toko voalohany hatramin'ny toko 730. Io zany voasoratra talohan'ny fahababoana, pré-exilika hozy nareo. Dia io zany natao hoe proto-Esaïe, zany hoe mampitandrina ny zanak'Israely izy fa raha tsy mihina ianareo, raha tsy miovy ianareo amin'ny fiarahamonina dia ho lasa babo. Zay no mahatonga amin'ny toko voalohany hatramin'ny 730 feno filazana loza, satria mampitandrina ao. Milaza koa fiavian'ile Mesia, mbola mampitandrina ny zanak'Israely sy ny Joda ny tompo. Zay natao hoe Isaia voalohany. Ny Isaia faharoa kosa manomboka amin'ny toko 7 hatramin'ny 750, Deutéro Isaïe. Io zany efa babo ny zanak'Israely, efa niatra ny loza, efa babo any Syria sy Babilôna zareo. Feno teny fampahirezana indray ao satria olona efa reraka, mijaly, ampahoriana no hitenenana. Nampanantena Andriamanitra fa navotra azy ireo. Andefa mpanjaka atao hoe Kirosy andresin'ny Babilôna, mpanjakan'ny Mediana sy Persia amin'izy io. Dia manambitamby raha teny fampahirezana zany ka mitady ianao dia amin'ny toko 700 ka hatramin'ny 750 ny betsaka indrindra. Zay zany natao hoe Isaia faharoa. Ny Isaia fahatelo indray toko 550 hatramin'ny 990 farany. Efa tafaverina amin'ny tany Kanana indray ny ankamaroany Israely sy Joda. Efa tafapetraka saingy ahitsy, araha-maso, na miverina anazy faleovantena saingy misy ny tsy fahamarina samihafa dia mampitandrina indray mitompo hoe hovondray nareo raha vao tsy mitandrina. Fa amboariny ny zavatra rehetra, amboariny ny fivavahana, ahitsio ny fiarahamonina, sao nareo hovondray ina atao hoe trito Isaïe na Isaia fahatelo. Raha azontsika zay dia le toko 770 zany amin'ny Isaia fahafiry. Isaia faharoa zany milaza fampahirezana, fampanantenana ho amin'ny zanak'Israely. Ndeha ary vakitsika ny Isaia toko 770 andininy fahatelo. Isaia toko 770 andininy fahatelo. Vakitsika amin'ny aran'ny tompo manao hoe eny andatsika ny fanahy
andatsika in'Andriamanitra sisy andatsika rano a andatsika fanahy eo zany le zanak'Israely efa resy tosika eo ampanantenana hoe odinareo dia omeko fanahy miasa ao amin'iny ny fanan'Andriamanitra manomboka zao herinandro ny fanahy masina zao tsika ho avy ny Pentekoty dia midika inona moa le ataon'ity fanahy masina ity eto manambara inona izy zavatra voalohany zany dia manambara fifidianan'Andriamanitra izy fifidianana vahoaka voafidy mpanompo voafidy ny rano manambara fanahy masina misy zavatra fito manko manambara fanahy masina ny rano a ny rivotra zaone pneumatologie ny afo ny any hazavana zany labozia sy ny sisa ny tanan'Andriamanitra tanana io zany a midika fanahy masina ny fametrahana tanana fa tadidio tsara zay rehefa mametra tanana ianao dia mamindra fanahy masina zay midikany amin'ny batisa ohatra ny menaka satria nosorona menaka masina reo mpaminany ny mpisorona ny mpanjaka dia ny voromailala dia ny feo reo zavatra fito reo zany a fanahy masina no ambaran'ireo zay no mahatonga amin'ny batisa misy rano misy tanana mety isy menaka mety misy labozia satria zavatra ray ihany no ambaran'ireo a dia ny asan'ny fanahy masina ka raha miteny Andriamanitra hoe andatsika rano eto da andatsika fanahy masina no dikany Ezekiel 9:30 dia mitovy amin'io ihany mba jerentsika ny bokin'ny Ezekiel mikisaka miankavanana ianao dia mahazo a bokin'ny Ezekiel 9:30 Ezekiel 9:30 andininy 5:20 hatramin'ny 7:20 Ezekiel 9:30 andininy 5:20 hatramin'ny 7:20 vakitsika dia ho fafazako rano madio zay hitanareo fa rano izy dia avy eo fanahy masina ary zay no mahatonga hoe ny sara anankiray rehefa natao batisy Jesosy eo ny ramin'ny Jordamina nisy voromailala dia nisy feo ny teny hoe ity no zanako malalako Jesosy ireo zany a manambara ny fanahy masina ka ireto vahoaka reto zany a rehefa mahazo fanahy masina izy a amafisina ny mampanompo azy verina amin'ny Isaia 4:7 tsika ny andininy 1 ahoana hozy izy fa ankehitriny dia mian'olo Jakoba mpanompoko Israely zay nofidiko manambara zany fanahy masina fa ianao dia zanak'Andriamanitra ianao dia mpanompon'Andriamanitra ianao dia nifidian'Andriamanitra anatin'ny maro a hametraha amin'ny fanahiny na manahoana no mahoana mitoetra anao zay dikany hoe Jakoba anao ko narany tranainy mbola izy mpamitapitaka mbola izy mpamingapingana inavo nangalary ny farafakely raiky izy ny fizokiany Esau satria izy kambana dia inona koa ny sodra amin'ny tokony ho azy sy ny sisa fetsifetsy izy na eo ary zay mitoetranao zay a ianao zanako ianao tiako ozy izy a mpanompoka ianao ka ianao dia atao hoe Israely mpitolona amin'ny Andriamanitra ianao zao ary zay le fitiavan'Andriamanitra atsika zany namorona anao traomboko izy a mbola tsy teraka ianao dia fidiko ho mpanompo zay le fitiavan'Andriamanitra atsika hoe mifanahy masina dia marika hoe mpanompo ntsika voafidy aza matahotra ianao ozy izy Jakoba na Jesrona zay nifidiko ary zay le Andriamanitra zay manambara zany ny fanahy masina fa ianao dia nifidian'Andriamanitra zanak'Andriamanitra ny fanahy no miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary zay ny zava-dehibe zany hoe ny Israely nomenana Israely manamarika fa zanak'Andriamanitra izy mpanompon'Andriamanitra andatsaka ny fanahiko ho aminao aho izy izy ka mampahery anao a momba anao a amin'ny zavatra rehetra Jaona 7:7 sy 7:30 tovy amin'io ihany ny resaka rano zany a sy ny fanahy masina ny resahana Jaona
fito andininy fahafito amin'ny telopolo hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Jaona toko fahafito andininy fahafito amin'ny telopolo hatramin'ny fahasivy amin'ny telopolo. Ahoana ho izy? Ary tamin'ny andro farany izay andro lehibe enfanana Jesoa ka raha misy fotoana mangetaheta ao izay natonara zay mimary dia isolona nyvelona ary ny fanazy resony azy milazay tamin'izany tamin'ny fanazy satria Jesosy tsy niditra tamin'ny voninahitra. Raha misy mangetaheta ao ka natonaka isotro inona? Isotro fanahy masina, andray ny fanahy masina. Ary zay le hoe mariky ny rehefa mangetaheta ianao dia omena ny fanahy masina, mariky ny mahazanak'Andriamanitra atsika io mpanompo voafidy. Fa izy koa dia mariky ny fitahiana, io fanahy masina io mariky ny fitahiana. Verentsika vakina manko ny Isaia 4:7 teo. Isaia 4:7 fa andatsika rano amin'izay mangetaheta, arika amin'ny tany karankaina, eny andatsika ary fitahiana. Mariky ny fitahiana rehefa mandeha ny zanak'Israely na amin'ny tany karankaina hisy rika, hisy rano sotroina. Zay ny dikan'izay, satria mamakivaky hevitra izany Babilôna zany dia Iraky ankehitriny misy an'izany. Avy any zareo makivaky mankany Moyen-Orient, tsy akaiky zany mandalo hevitra fa ny mariky ny fitahinana dia amin'ny tany karankaina dia ahita rano ianao. Ho aziso izy nareo. Ny andininy fahefatra vakitsika. Zay anirena miatra tahaka ny hazo malahelo eny ilan'ny rano mandeha ireny. Rehefa mandeha ny taranakao izy zay le fitahina tahaka ny hazo malahelo maniry ny ilan'ny rano. Iza moa mafantatra ny hazo malahelo moa? Vitsivitsy ihany fa fahitanareo matetika nefa le izy. Le izy zava-maniry izy dia mitsoratsoraka ny raviny dia miondrika daholo izy rehetra, menamena ny felany. Tadidy amin'izay. Mitsoratsoraka ohatran'ny tanana kely lavalava kely izy dia izy miondrika daholo, ny felany menamena. Noho izy miondrika io zany namenina malagasy hoe hazo malahelo. Fa izy io hazo tsy mba malazo. Tsy mba mahita ny malazo ianao. Zay ny sary zany, ninina manjoanao dia ianao mahery foana. Ary tsy vita ny hazo malahelo ty fa maniry amoron'ny rano. Alazo izy sa tsy alazo? Ohatra zay ny fitahiana, ohatra zay ny fitiavan'Andriamanitra anao. Dia tahaka ny olona tsotra, tahaka ny olona sahiran-tsaina na sahirany sainga manana ny maizy azy ao anaty ary tsy mety resinao izy. Izay le fitahiana zay tahaka ny hazo malahelo amin'ny ilan'ny rano mandeha. Satria misoratra ao aminao any Jehova, any Kristy izy. Soratana aminao, zay mahatonga anao sahirana ny ray mandeha ahiliky ny olona, tsy tian'ny olona satria misy zavatra tsy ananany ao aminao ao. Amin'ny zanakao misoratra hoe amin'ny Kristy, kazagaga mihitsy indraindray raha ahiliky ny olona, exilé sy ny sisa satria misy zavatra tsy ananany ao aminao ao. Ary indraindray nampianarana, nampiasana dia ohatrany hafahafa amin'ny olona ianao, aza matahotra an'izany. Indraindray ahiliky ny olona ianao amin'ny fizarana zavatra sy ny sisa, aza matahotra an'izany satria misy ny anaran'Andriamanitra misoratra ao aminao. Zay mahafahafa amin'ny olona aminao indraindray, ka tsy atao mahagaga zany. Fa ny fanahy masina ao aminao dia mariky ny fitahiana ao aminao. Ary zay ny tenenao aza matahotra ianao izy fa mamonjy ianao zay ny fitiavan'Andriamanitra zay mitiana zaraina tamin'ny reto Israely reto ny zaraina amintsika ankehitriny hoe fitiavan'Andriamanitra. Ary tsy mora io na indraindray. Filipianina toko 1 ny vakina teo. Dia izy hoe oka ny fitondran-tenanareo mba homendrika fa nareo ny zanak'Andriamanitra. Fanahy iray ao aminareo miaraha miezaka, miaraha manompo, mampandroso ny filazantsara. Aza manaiky ampitahorinizaniza ozy izy. Satria ianao mpanompo voafidy, satria ianao olona mitahin'Andriamanitra nomeny ny fanahy masina. Ary indraindray ianao miaritra fahoriana ozy izy miaraka amin'ny Kristy izany, tsy mino ihany fa hiara-pahoriana, aza atao mahagaga zany ozy izy.
izay atao mahagaga zany. Zay le fitiavan'Andriamanitra atsika. Ny Lioka 1:20 no vakiana teo. Ny fitahina omen'Andriamanitra atsika. Indraindray sahirantsika amin'ny valim-bavaka. Izy le teny malaza fatatsika hoe mitadiava dia dondony dia dia io zany misy ambaratonga na niveau izy io. Misy ny zavatra angatahanao mangataka ianao dia mahazo. Faly ery ianao, izay le hoe mangatah dia omena. Misy zavatra mora azo rehefa angatahana amin'Andriamanitra. Misy indray mitadiava ozy izy, zany hoe miatsemboha amin'ny tavanao no sahirana ianao mahazo an'le izy, mila ezaka be avy aminao, izay le hoe mitadiava dia hita. Fa le anankiray hafa kely hoe dondomy dia ovana. Io zany tsy zavatra azonao atao fa tampona midomy midikan'io, satria zany varavarana mihidy zany ny lakile ao aminao sa tsy aminao, dia eo zany miankina amin'le tompon'ny lakile zany le izy. Zay koa zavatra anankiray, ny anjaranao dia mandondona, satria tsisy zavatra azonao atao io. Indraindray tsika tonga amin'ny tenenareo voix sans justi amin'ny fiainana hoe tampony io, fa miandry io ivoy ianao. Zay ny fiainana, zay ny fiainana. Misy mora azo mangataka ianao dia mahazo, misy miasa ianao vao mahazo zany. Misy indray hoe tena tsy vitako tontsy, tsy tafa amin'ity fa tena hoe mamindondona eto Andriamanitra. Zay ny fona. Fa dao kosa izy ny azo antoko, Andriamanitra tsy mba diso fanomezana hoe mangataka mofo ianao izy dia omena iny vato izy izy. Tetika sandwich na azan-drano dia nomena inona, mena rano, na atody dia soloina inona. Izy tsy mba diso zany, fa tsy takatry ny saintsika fotsiny ny zavatra ataony. Satria ny voalohany omeny anao dia ny fanahy masina. Ny fanahy masina mandondona, zay ny dikan'izay. Andriamanitra zany tsy tahaka le hitantsika amin'ny sary foana hoe mangataka trondro le olona dia nomeny le mena inona, arantsony. Le arantsony zany le fanahy masina eto. Tiany ianao angataka, tiany ianao hitady, tiany ianao ndondona. Fa Andriamanitra zany tsy manome zavatra tsy maso, fa ny fanahy masina, ny ngeza indrindra, ny tsara indrindra nomeny anao. Entinao mangataka, entinao mitady mandondona. Eto zany tsika dia ampaherezin'ny tompo, tahaka ny vahoaka Israely mijaly tany Babilôna, alefa mody hoe ny fanahy masina miaraka aminy. Marika fa mpanompo izy, voafidy izy, tian'Andriamanitra izy nomeny ny fanahy masina izy. Ary zay no aseho amin'ny rano, rivotra, tanana sy ny sisa. Ka ny fiangonana ny mpanome ny fanahy masina zay efa nomeny tompo. Ary manarak'izay mariky ny fitahian'Andriamanitra anao, izany fanahy masina zany. Fitahian'ny taranakao, naiza misy ny taranakao dia taranaka voataha, satria efa nomena fanahy masina izy tamin'ny sakramenta nomena azy. Ho amintsika mandakarivana izany fanahy izany, amin'ny mahazanaka voafidy atsika sy amin'ny mahazanaka voataha atsika. Amen.
ry ombona mivavaka isika. Misaotranao zay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotranao zay ry Jesosy Kristy mpamonjy anay. Misaotranao zay ry fanahy masina mpitaradalana anay. Mankasitraka tokoa izay Tompo satria tsapanay loatra ny fitiavanao anay. Satria mitarika anay mandrakariva amin'ny lalam-pamonjenao ianao. Ary ama fanahy masina mpampianatra anao dia mampianatra anay zava-baovao mandrakariva ho any amin'ny fanjakanao ianao. Nampianarina anay teo Tompo fa io fanahy masina izay omenao anay io dia mariky izay manamariky fa olom-boafidinao izahay. Io fanahy masina ihany koa dia manamariky ny fitahiana izay arosinao aminay. Ry Jesosy Kristy io, ianao dia tsy mba diso fanome anay. Tsaroanay ny teninao ianao hoe mangata dia omena ianareo. Mitadiava dia ahity ianareo. Dondomo dia ho voana ianareo. Indray tokoa Tompo izahay mangataka aminao, mandondona aminao, satria any aminao Jesosy Kristy ny lakile. Any aminao Jesosy Kristy izay rehetra mahasoa anay. Ary tsy misy mahazo izany fahasoavan'izany za tsy izay sitraka omenan'izany. Mangataka izay ankehitriny Jesosy, ny voalohany angatainay dia ny lafin'ny fiainam-panahinay tsirairay avy. Angatainay aminao Jesosy Kristy ny ampitomboanao ny finoanay, ny ampaharetanao anay amin'ny fanomponanao. Maro ny zavatsarotra zay lalaovinay, kanefa matoky ny teninao teo izahay, ilay fanahy masina izay omenao anay io no mitarika anay mandrakariva. Vavaka izay ankehitriny Jesosy, ny amin'ny firenenay tsy miafina aminao, ao anatin'ny fahasarotana mandrakariva ity firenenay ity. Ka tsy manana fanantenana izahay raha tsy ianao Jesosy Kristy no miditra an-tsehatra, miasa amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahinao masina amin'ireo olom-boafidy izay efa nomenao andraikitra isan-tsokajiny. Angatahinay Jesosy, ny fanahinao masina no iasa mahery tarika azy ireo mba ahatonga azy ireo iasa araka ny sitraponao Andriamanitra, ahafahanao mampandroso ity firenenay ity. Ary mivavaka ihany koa izay Jesosy ny amin'ny fiangonanay izay miainga avy any amin'ny foibe ka hatraty amin'ny fitandremana. Jesosy malalo, ianao efa nifidy olona tsirairay avy, efa nametraka azy amin'ny andraikitra maro samihafa. Ary tsy vita ny hery maha-olombelona Tompo ny asanao, fa ny herinao Andriamanitra miasa no hatanterahana izany. Vavaka manokana izay ankehitriny Tompo, ny amin'ny ity ray aman-dreninay Révérend Docteur Mikael Mianakavy, izay efa napetraka ao amin'ity toerana ity, ary nomenao andraikitra makadiry ihany koa amin'ny fanomponanao. Jesosy malalo, mangataka izay ny ampitomboanao mandrakariva ny hery izay fa omenao azy, ahafahany mamety izany araka ny sitraponao. Betsaka Tompo ny zavatra izay tianay angatainy, fa kanefa efa fantatrao Tompo, izay rehetra mahasoa anay tsirairay avy, ary ny angatainay dia ny mahasoa anay. Fa izay rehetra hitanao fa tsy mahasoa anay Tompo, na dia angatainay aza, ianao no mahalala. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, oka hitsangana isika anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka ny fanekem-pinoana laharana 7 no iombonantsika.
fanekempinoana laharana fahatelo manao hoe mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanoty isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'lahy tokona tompontsika aho, tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena ho ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombo ny finoanay. Amen. Asaina hipetraka ny fiangonana. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny nahateteraha ny tapany voalohany amin'ny fanompoavahana. Hiditra amin'ny fanolorana ny sakramenta masina ho an'ireo zanantsika isika, mahafalantsika ny manatanteraka izany. Valame 720 nandehan'ny voalohany sy ny faharoa ny omanantsika dia hitsangana izy ireo manoloana ny alitara masina. Falendra sitsika reto avantsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa. Enotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Ny tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, ko mandehana ianareo da atao mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nanodiko anareo. Ary ino zany momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperany zao tontolo izao. Ary oko ny fanekeniko amiko saminao, mba amin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao ary ianao kosa dia ho zanako. Fa ianao rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesosy. Amen. Misy fanekena ary havana ilain'ny fiangonana ho valianareo araka sitraky ny fonareo. Moa manolotra marina reto zazy reto ho Andriamanitra raintsika va ianareo? Ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ompanompon'Andriamanitra mahatoky hatonganareo fianarana ho an'ireo zazy ireo amin'ny androm-piainanareo rehetra? Ekenareo tanterahany fiangonana amin'ireo zazy ireo ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao, hanekena ny Jesosy ho tompo, ahazo hery izy handany asan'ny Satana rehetra. Voninay vavaka ho azy ireo isan'ny mpianatra azy ireo hivavaka, ary ampiditra azy ireo isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo? Ekenareo va nampianatra azy ireo ny antony zao fanaovana batisa izao, ary ezaka ka tonga azy ireo mpanefana samin'ny tompo? Mangataka anareo ary todika amin'ny fiangonana hanamafampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanaka ho an'Andriamanitra rentsika izahay, ekenay nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa, mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainana rehetra. Ekenay natanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitazana rehetra araka ny filazantsara tao aminy, mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavany lehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy ny hanekeny an'i Jesosy ho tompo mba ahazahoany hery andavany asan'ny Satana rehetra. Ny vavaka ho azy tsy hampianatra azy hivavaka,
ka mpiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay amin'ny tanterahanay izany. Amen. Ny fanahy masina nomenareo izany herin'Andriamanitra zany hatanteranareo izany fanekena izany. Isika fiangonana koa ry avana tompona raikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ankehintsika ho amin'izany sakramenta masina izany. Hitsangana isika ngataka ny fanahy masina. Enina amby efapolo amby roanjato rano tsy mba maso. Andriamanitra ray tsy toa o, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakariva ny fitiavanay ianao. Saroanay izao ny didiny Jesosy Kristy tomponay, sy teny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenany sakramentan'ny batisa. Koa mitalao aminao zahay reo, manatre anay, aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahinay eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiofananay ho amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ireto zaza tao batisa ireto ane, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy ireo, ary ampireso endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina mitarika azy ireo isan'andro ho amin'ny voninahitra ho mandrakizay. Fifaliana ho anay tompo, ny fahatanterahan'ny faniriany reto ray aman-dreny reto, satria miombonay anao amin'ny Jesosy Kristy any reto zanany, ka ho isan'ny vahoaka ny fanjakanao Andriamanitra. Ny angatainay fiangonana tompo, dia ny tehirizanao ireto zaza ireto eo ambany fahasoavanao, ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka, mba azoany manatanteraka ny fanekena nataony teo anatrehanao, omban'ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ireto zaza ireto. Angatany ane izany vavaka izany, ananaran'i Jesosy Kristy ilay tompo tia sy mpamonjy anay. Amen. Petraka ny fiangonana. Jona maharitra Merino. Ravelar Jona maharitra Merino. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andriamampiadana Matity. Andriamampiadana Matati. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ny tompo anaka aza matahotra, efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ianao, ento ireo zazy roa ka te zao tsara
fa zanak'Andriamanitra nomeny ny fanahiny voafidiny ary notahiny araka ny voalaza teo. Amen. Ny raha voalahatra anaovantsika ny rako mpisaorana. Ny fiainam-piangonana moa nivoatra trany a, misy reto namantsika reto zay andaontsika vetivety anaovana manitra fandaminana hotendry asa amin'ny firenena hafa ivelan'ny Madagasikara mihitsy izy ireo. De manaiky zany fandaminana zany tsika itsodrano sy isotra azy ireo. De ao amin'ny bureau-ny fiangonana Andriamatoa Andre Tahina Josoa, ny Andre Tahina Rakotondrazafy Vola, filohan'ny sapana sekoly Alahady. De mangataka azy ireo tsika mba hitsangana ato amin'ny ankavia zany a, izy mianakavy satria izy mianakavy no andeha zany. De efa misy ny fandaminana ataon'ny fiangonana mba hitsangana atankavanana ato ny médecin colonel Rajonarivony Mahirina Andrianina Voary izay hiditra ao amin'ny bureau-ny fiangonana vaovao a, ary ny médecin colonel Randrenjakamanina Tafita Soa ao amin'ny
fitondrana ny sampana sikolalady mba hitsangana atao amin'ny ankavanana mba ambady rahaony andefy mandrinareo. Dia mampiomana Andriamatoa ny filohan'ny biraon'ny fiangonana teny fisaorana atao amin'izareo, sarotra moa atao hoe fanaovam-belomana fa atao hoe fisaorana, dia teny fiarabana kosa ho an'ny reto andray ny andraikitra, dia aorian'izay vao hitondram-bavaka azy ireo isika manasa ny filohan'ny biraon'ny fiangonana isika. Ny tenin'Andriamanitra mbara amintsika mba ho iray ihany isika rehetra ao amin'ny Kristy. Amen. Tsoreto ny tenako amin'ny mahafilohan'ny biraon'ny fiangonana. Miarahaba ny fiangonana nahatratra izao andro alahady izao andro ivavahana. Eto ihany koa no ambara amin'ny fiangonana araka ny lazaina teo fa misy ny namana zay nahazo ny fanendrena any ivelany, ka dia andao atsika vetivety hiala eto Madagasikara zany andeha any ampitan'ny ranomasina. Dia izy menakavy zay hitatsika mitsangana eto amin'ny ankavanako. Ny ray moa dia ao anatin'ny biraon'ny fiangonana zay teo ambany fitarian'ny tenanay ny asa mavitrika teo nivon'izany fiangonana izany sapelle militaire Paibe, indrindra ny fitantanana ny fitaovana. Dia misaotra makasitraka azy noho ny an'izany zava-dehibe vitany teto anivon'ny fiangonana. Dia mahireza amin'ny asan'ny tompo na any an-tany lavitra any ary dia tsarovy hatrany izahay. Eo ihany koa ramatoa vadiny zay filohan'ny sampana sekulalady nitaiza ireo zanatsika. Dia izy moa no tena voatendry anao ny asa any ampitan'ny ranomasina any, ka dia mirary soa azy avita soa ny adidy sy ny andraikitra anendrena azy any amin'izany toerana lavitra izany ao Afrika moa zany raha ny tena marimarina kokoa. Dia ho tsara miverina, tsara mandroso aty Madagasikara. Dia zay no afatra avy aty amin'ny fiangonana. Eo ihany koa ireo zanaka ho todsoa any ampitan'ny ranomasina any amin'ny asa zay nanendrena, dia hiverina indray eto Madagasikara amin'ny fotoana zay sitrak'Andriamanitra. Manaraka izany ny fanendrena moa dia tsy maintsy misy any satria nisy ny toerana banga, koa dia nanendry ny birao fiangonana ireo rahalahy anankiroa. Dia ny solo-toerana ny mpitantana ny fitaovan'ny fiangonana ary ihany koa ny filohan'ny sampana sekulalady. Koa dia miarahaba azy ireo isika ary mirary soa havita izany asan'ny tompo izany. Dia ny fitantanana ny fiangonana, ny fitantanana fanabeazana, ny fanahin'ny zanaky ny fiangonana. Koa dia mirary soa anareo ny tompony ho aminareo rehetra hatrany no ny amin'ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen. Hitsangana isika fiangonana hivavaka. Misaoranao zay tompo ny amin'ny fiarahana manompo, ny amin'ny asa rehetra ny arahana tamin'izy menakavy reto. Ianao Andriamanitra no ametrahanay ny zavatra rehetra momba azy ireo, na ny toerana andehanana na amin'ny olona ndray ny asa raha teo. Ianao Andriamanitra tsy ahasaraka azy ireo, ary tsy ho finairana aminaranao izy ireo andeha tsireraka azakazaka tsy ho sasatra elatra ny akarany tahaka ny an'ny voromahery. Izy mianakavy zany, ao ny mianatra ao ny miasa. Indreto namana vaovao andray ny andraikitra, menao ny fanamasina koa izy ireo ahery amin'ny teny amin'ny asa hitarika ny amin'ny lalana tsara rehetra amin'ny fanompoana ny fiangonana. Io ny ankonany ta io miasa mandraharaha ataony koa
ny asa fanompona amin'ny fiangonana. Taio ny fiangonanay, taio izy rehetra manana andraikitra, taio ny taranaky ny fiangonana, na ny entina ny lavitra amin'ny ianao Andriamanitra ijery ny tsirairay satria efa tianay ianao ary taranaka voafidy zay. Ny amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Amen. Mahazo toerana ianareo dia ianareo mbola mijanona eto ka. Dia manasa an'ireo mpitandrina mba-ambady filoha ambony nahatra mba-ambady anatin'izany ianao Andriamatoa Minisitra satria araka ny fitsipika ny autorité civile sy militaire filoha ambony nahatra eto amin'ny fiangonana. Nareo bureau ny fiangonana mitsolotena amin'ny dekona, solotena isa-tsapana mba handray tanana fisorana ho an'zareo ato dia fiarabana tonga soa amin'ny andraikitra amin'ny ankilany ato. Somary mifanatona kely za aminareo zany azafady. Ny inona ny hira metsika azy ireo mba ataon'zareo mpitendry ao ny hira ioraitsika ho azy ireo? Engane ka ombanao Jesosy izy ny kristianina rehetra sodra tompo.
dia misaotra ny tompontsika ny amin'izany rehetra zany a fifaliana ho antsika ny sakarametany batisa atolotra neto zanantsika amin'ny heriny Alval Charles Jonathan atolotry Tatra Wilson Charles Florien sy Razafy miala miarombola nantenena Arsoa ireo izy ireo dia mivavaka nareo ny fiangonana fanamasinana fanambadiana Razafy mboka sanatry ny aina sy Andriambola tiana ny ekena Hortensia mbola misy zazakely anankiray Rakotondraveny Tumael tolotry Rakotondravely Tojony aina sy Randrenirina Ema ary izy ireo misisiny ato ankavanana misaotra tompo manasa ny tompona ndraiky tsika ny amin'ny vaovaon'ny fiangonana ho aminareo rehetra ny ry-havana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ary antsika sy Jesosy Kristy Tompo amen. Toy izao indray ndrarahan'ny fiangonantsika taratasy avy any ivelany fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara toeram-panomanana mpitandrina Ambatonakanga fiofanan'ny vadin'ny mpiomana mpitandrina Maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo Korintiana 1:5-9 ho an'ny sampana Dorcas chapelle militaire Ampaibe ny antony fanasana anotrina varotra fampiratiana ry havana ho aminareo any fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika izahay eto amin'ny fanofanana ny vadin'ny mpiomana ho mpitandrina eto amin'ny TPM Ambatonakanga dia faly manasanareo mba hifanotrina aminay amin'ny varotra fampiratiana izay ho tanterahana eto toerana ihany ny zoma 12 May 2024 manomboka amin'ny 7 ora maraina. Izany dia anehoana ny asa tanana vitan'ireo vadina mpiomana mpitandrina toy ny taozavatra vita amin'ny zaitra sy crochet, vokatra azo amin'ny fambolena sy fiompiana ary nahandro isan-karazany. Isy ihany koa ny opération akaika sy ny lafantiakira. Tena hery lehibe ho anay ny fahatongavanareo sy ny fanohananareo ny toeram-panomanana mpitandrina izay sehatra anofanatsika ny mpitandrina FJKM alefa manerana ny sahan'ny FJKM. Indro ampiarahanay amin'ity fanasana tia ny tapakila misy 5 amin'ny vidiny R1,00. Mangataka seho 2 avy aminareo mandritra ny lafantiakira. Dia manao velomanareo amin'ny anaran'ny tompo izahay. Manao soni ny talehan'ny toeram-panomanana ny mpiandraikitra ny vadin'ny mpiomana ary ny filohan'ny fikambanana. Avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana araka ny efa fantatsika ry havana dia manana ireo mpitandrina mizatra raha misa 3 isika izay avoaka amin'ny volana Jolay ho avy izao. Koa entanina isika mpianakavy finoana amin'ny fanohanana azy ireo. Afaka tonga dia manantona mivantana ao amin'ny biraon'ny mpitandrina mizatra raha isika na mandalo ao amin'ny biraon'ny sekretariat maka ny andindininy. Ny fitsangatsanganan'ny fiangonana manontolo atao ny alatsinain'ny Pentekosta dia ho tanterahana eny Anjeva. Ny fandraisana anjara amin'izany dia R2,000 isan'olona na mandeha fiara-iombonana na tsy. Ny fiangonana dia ao amin'ny biraon'ny sekretariat no misoratra anarana miaraka amin'ny fandraisana anjara. Ho an'ny sampana sy ny sampanasa ary ny fikambanana kosa dia any aminareo ihany ny fisoratana anarana ary amin'ny alarobia ho avy izao ny farafandefasana ny isa anaovana ny fandaminana. Avy amin'ny komity Jobily volafotsy ny mpitandrina Dr. Rakotsafy Mikael Mivady. Ho tanterahana ny sabotsy 20 Jona 2024 ny sakafon'ny Jobily. Isy ny fanasana mahakasika izany afaka jifaintsika ery aoriana ao aorian'ny fampompivavahana amin'ny vidiny R120,000 ny fanasana ho an'olona iray. Mbola misy ihany koa ny polo izay amidy R30,000. Ao aorian'izao vaovao izao dia isy ny fanentanana izay ho ataon'ny sekretera jeneralin'ny fiangonana mahakasika ny Jobily ary isy ihany koa ny fanentanana mahakasika ny fitsangatsanganan'ny fiangonana. Avy amin'ny sampana VFL. Ampatsahivina isika VFL fa isika no tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitsangatsanganana ny alatsinain'ny Pentekosta 15 May ho avy izao. Koa entanina isika ifanometanana ny amin'izany. Ny fisoratana anarana farany dia amin'ny alarobia 20 May ho avy izao ka R2,000 ny sarany fandraisana anjara. Mivarotra mofomamy sy masira ihany koa ny VFL koa manentana antsika andray anjara amin'izany.
Ny didipotra faobe dia atao ny 3 Mey amin'ny 10 maraina. Eto am-piangonana ny fisoratana anarana dia any am-pikambana tsirairay. Avy amin'ny komity sosialy, anio hariva amin'ny 2 ora sasany no tanterahina ny rindran-kira feo mamantonalina izay atao ao amin'ny FJKM Ifalerivo Ambanidia. Koa anio no anolorantsika ireo valopy izay nozaraina tamintsika ho fandraisantsika anjara amin'ny ezaka fifidianana tany anorenana trano fiangonana Entsiadana. Mankasitraka sahady amin'ny fandraisana anjarantsika. Avy amin'ny sampana sekoly alahady, isika sampana sekoly alahady no mitarika ny fanombohan'ny herinandro fanahy masina anio hariva. Ny tenue iraisana polo fotsy ambony sy matroka ambany ho an'ny mpampianatra, t-shirt maitso sy matroka ambany ho an'ny mpianatra. Amin'ny 3 ora sy 4 ny fahatongavantsika. Noho ny fanomanantsika sampana sekoly alahady ny fanadinana dia mianatra isika isaky ny alahady voalohany amin'ny volana. Avy amin'ny sampana Dorcas, isaorana Andriamanitra Ray, isaorana ny mpitandrina, ny Brown fiangonana, ny fikambanana Dekona Sololo, ny kristianina rehetra tsy akanavaka, fa vita somatsara ny batisa faobe izay natao ny alakamisy 14 Mey lasa teo. Isaorana ireo ray aman-dreny namaly ny antso ka nanolotra ireo zaza tamin'ny sakramenta amin'ny batisa. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mijanona ny mpikambana rehetra anio rehefa mirava ny fiangonana. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny mpitandrina mizatra rà ary ny sampana sekoly alahady. Rakim-pisaorana Salamo 7:2 misaorana Jehovah ry fanahiko ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny jobily ny mpitandrina. Filipianina 4:4 aza manahy na inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'ny zavatra rehetra. Izany teny izany no entinay misaotra an'Andriamanitra noho ny fitantanany ny fiainana sy ny fahasoavana rehetra narotsany ho anay isan'andro isan'ora. Misaotra noho ny asa nomeny ny zanakay any ampitan-dranomasina dia raha laza voninahitra ho an'Andriamanitra. Manolotra rakim-pisaorana ho an'ny fiangonana. Taratasy fisaorana. Tompo, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin'ny fiadanana araka ny teninao. Filazantsara an'i Jesosy Kristy araka ny Luka 2:5-20. Noho ny fodiamandry ny ava-malalanay, Dr Rapatsalay na Arsan, ny vadiny, ny zanany ary ny fianakaviana manontolo dia maneho fisaorana feno ho an'ny mpitandrina sy ny mpitandrina mizatra rà eto amin'ny chapelle militaire Ampaibe, ny Brown ny fiangonana, ny fikambanana Dekona Sololo, ny sampana velona rehetra, ny mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ny chapelle militaire Ampaibe ary ireo rehetra izay tonga ny dododo nampionina sy nampahery ary indrindra nitondram-bavaka anay. Andriamanitra ny fiadanana ny amalifity anareo. Mankasitraka indrindra tompoko. Dia toy izay indray ndra raha ny fiangonantsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipianina 4:4-17. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana no entina miarabantsika rehetra amin'ity alahady ity izay hitondrana ny teny fampahafantarana sy fanentanana ho antsika mpianakavin'ny finoana noho ny hanatanterahana ny sakafon'ny jobily noho ny ivon'ny jobily volafotsy ny mpitandrina eto toerana izany. Ho tanterahana izany sakafo izany amin'ny 20 volana Jona 2024 amin'ny espace Excellencia Ambohimangarova. Izany no hitsanganana etona hitondra ny teny fanasana sy fanentanana ho antsika mpianakavin'ny finoana rehetra tsy akanavaka iombona amin'izany sakafo lehibe izany. Nisy ny fanasana arak'izay voalaza teo efa naparitaka amin'ny vidiny 2,3 naparitaka fanasana izay nomena antsika rehetra ka izay mbola maniry ny ombona amin'izany sakafo lehibe izany dia asaina
anatona ny braony mpitandrina na ny sekrétaria na ny sekrétaire général ny fiangonana izany ahafahana misitraka izany fanasana izany sy miombana ao anatin'izany sakafo izany. Sakafom-piombonana arak'izay voalaza ataontsika ampitiavana tsy hisy tery fa ho fiombonana ampifaliana amin'ny ray aman-drenitsika eto amin'ny fiangonana izay nitaizantsika ara-panahina andritran'izay 5 taona na ampitandrina azy izay no antony anasanantsika rehetra ao anatin'izany fotoana lehibe izany koa izay rehetra mbola liana anjifa izany fanasana izany dia manatona izany. Pahafantarina ihany moa efa somary vitsy satria tena voafetra ny toerana any amin'ny toerana izay hivatanantsika koa asaina zany zay rehetra afaka iombona ao anatin'izany sakafo lehibe izany anatona arak'izay voalaza. Araka ny olazaina teo tsy misy antery fa fanasana ampitiavana no iantsonantsika rehetra koa izay no ampahafantarana etona ny asabotsy 20 volana jona 2024 ny fotoana izany dia any amin'ny espace excellencia any Ambohimangarova ny toerana izay atao. Fifaliana ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina sy ny ankohonana no manasa antsika ampitiavana koa dia manonona ny voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany ny fahaizana ny faherezana ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Raitsotoa ho amintsika tsirairay avy izao. Misaotra tompoko. Faly miarabantsika mpianakavy amin'ny finoana. Somary anetana kely eny tompoka, anetana antsika mpiangonako amin'ny fitsangatsanganana izay atao ny latsinain'ny Pentecoste. Raha mitovy ny calendrier antsika dia afaka herinandro. Nakasary izay mba ampianona anareo ao anatin'ilay toerana hitsangatsanganana eny amin'ny espasy Andoharano. Ny aneriana mety tsy ahita tsara fa rehefa tonga any dia hitanareo ny Ahimaitso. Toy izao ny toerana fa na izany na tsy izany tena mbola vitsitsika no misoratra anarana. Atsangana ny tanana izay tsy handeha ampidino daholo fa mandeha daholo. Manentana antsika zany satria nahoana ny fikarakarana tompoko dia somary sarotra ihany amin'izy io. 2025 zay no mitady toerana dia nahita toerana io espace Andoharano fotsy io. Andoharano azafady. Andoharano azafady. Dia herinandro mialovy antsika dia mbola tsy misoratra anarana ihany. Ny fiara efa fandrianay ataonay mitovy amin'ny tamin'ny herintaona dia nefitsika raha sanatrika tsy hatratra n'ilay isa dia iza ny antoka ny fiara izay efa omanina. Io toeran'io efa nandoavana vola fandriana ilay toerana ka noho izany dia ireo zava-maitso tsara tareny ihany tongava daholo tsika. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'ny 7 maraintsika ny miaingeto na mandeha fiara iombonana mandeha fiara mitokana moa zany dia mety tonga dia hoany fa tongavana amin'ny 7 maraina eny Anjeva Akadivory amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 sasany fotoam-bavaka amin'ny 7 sasany ka hatramin'ny folo latsaka fefany fandaminana sy fanazavana amin'ny folo latsaka fefany amin'ny folo latsaka fefany ka hatramin'ny folo famonjena ireo kianja sy fandaminana isan-taranja. Amin'ny folo ka hatramin'ny 12 ilay fifaninanana ara-panatanjahantena. Amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 fisakafoanana. Amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 sasany fifaninanana soratra masina sy taranja hafa. Amin'ny 3 sasany ka hatramin'ny 4 mody mangoronentana. Ka manantena antsika rehetra indrindra antsika sampany mba soraty aigna herinandro zany ire olona ka tena fahakaiky tsy efa tafiditra ao anatin'ny azan-dada daholo ve zany lay andidy Pentecote zany
ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Saotra tompo. Ny fiangonana dia misaotra ny fiangonana mantolo ny dekona izay nitarian'ny filohan'ny biraon'ny fiangonana tamin'ny fivoriam-beny sady aparitany arivo avaradrano ny asa tany ireo dekona ary tany ny birao soloany filohan'ny fiangonana tena zany. Dia misaotra ny mpiangona rehetra nankany koa zany tarian-tsonjombe. Mitsidika ny volana jona tsoatsy fanaontsika ny manao asa sosialy ka saina ianao natitra PPN na kanjo fampitaovana 25 juin zany ny fizarantsika n'le izy zany dia afaka manolotra zany tsika izay fotsika zany karakarana ireo sahirana amin'ny fokotany misy atsika zany sy ireo manodidina. Dia mio ny comité sosialy afaka terina koa nandavanandro ary soratana ao amin'ny birao ao. Dia izay mba fandraisan-tsika amin'ny fiahinan'ny mpiarabelona amintsika dia manintona antsika ny amin'izany ny fiangonana. Iroso amin'ny rakitra isika ny dekona andamina antsika ny antoko-pihira ianao ny afatra ao anatin'izany. Misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo rehefa avy eo asaina ianao izay vahiny omby tatabatra amin'ny tompo ny tompo no manasanao.
Maro isan-karazany ny tananao nambokanay ho mpandresy toanao andehananay am fiadanana ka niderako anao no atobisiko ety izao fanomenao anay tokony fiainam-bavao ao amin'ny Jesosy Kristy lay mpamonjy tena ty ho anao sy ho ahy ety sy ora atizay kadera ho anao no asandatra izao ho fisauranalay fitiavanao anay fanitonanay nivoaka ho mpandresy anao fitaiana mahatretrika
liderako anao no antopisiko ety izao fanomenao anay toko ny fianam-bavao ao amin'ny Jesosy Kristy lay mpamonjy tena ty ho anao sy ho ahy ety tsy ora aty izao kadera ho anao no asandratra izao ho fisaorana lay fitiavanao anay fanitonana nivoaka ho mpandresy anao fitahiana mahatretrika dera ho anao rirany fitahiana matetika dera ho anao rirany kadera ho anao no asandratra izao ho fisaorana lay fitiavanao anao Iana mahatetika dera ho anao rirany dera ho anao rirany
Fianira mielosi ao eletsiondramo. Andriamanitry ny fiadanana masinareo samy ho tanteraka ho arovana avokoa ny fananareo ny ainareo ho tanteraka tsy hanantsinonareo amin'ny fiaviany Kristy ho tahina raha mandeha ho tahina raha mitoetra ho tahina raha miditra ho tahina raha mivoaka ny tokantraminareo ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray sodran'Andriamanitra ny ray ny zanaka ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amen. Manandriamanitra ireneny voninahitra amin'ny isiny fanefanatsana
ianareo izay mangitahita mankanisa amin'ny rano, ianareo izay tsy manam-bola vika mividika omana, eny avy mividy ronono nefa tsy ambola tsy amkarena. Nahoana ianareo mandany ny vola amin'izay tsy anina ary ny vokatry ny fisasaranareo amin'izay tsy mahavoky. Mieno dia mieno aho ka hano izay tsara, oka iravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo. Amen. Izany fanasana lehibe ataon'ny tompo zany santarintsika ety an-tany amin'ny lalan'izao sakramenta masina izao, ka asandrato amin'ny tompo ny fonareo. Fantatray fa tombony tompo mpanjakan'ny mpanjaka ianao Kristy, niakatra nandanitra ianao ary manana ny fahefana rehetra nandanitra izay ety an-tany. Feno fiderana anao nandanitra, ny kerubima sy ny serafim rakitra kely, ny anjely tsy ombian'ny alina ny mpaminany apôstôly, ny martiora sy ireo olom-boavitra efa sambatra naminao. Ko mianta aminao izay, mpanomponao ny fidinao, lotainao, ka hisantra ny fanjakana sy ny fibiana masina manao hoe sakramenta masina izao. Fa i Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiany azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, raiso, ano, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia hoy izy, misy toa amin'ny tenareo rehetra fa ity ny rako dia namin'ny fanekeny avavoa izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-kely koa. Izao natao ho fahatsiarovanahy naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka, manambara ilay fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Hivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjeny Kristy sady angataka ny fanahy masina. Re tompo ray nan-danitro, tsaronainy nahatongavanao olona, nanomboka amin'ny finanambiliny Betlehema hatramin'ny fasan'ny Josefa avy any Arimatia, ny fitsanganana tamin'ny mariny alahady, niakatra amboninahitra nan-danitra, naka ny fahefana rehetra. Eny miandry sy mitalao ny firenanao izay. Koa izany rehetra izany tsy fahatsarovana fahasakramenta masina, ka hokekeo tanteraka, mbo endry Kristy ilay tokana ilay tanteraka ilay natenina ndray mandeha monja teo amin'ny azo fijaliana. Re tompo ray nan-danitro, le fanahy milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra izay, izany fanahy izany meo anay, hahatsarovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny nofo mandany Kristy rehefa miombona na amin'ny mofo sy ny divay izay. Ko mianta aminao izay ry fanahy masina, amasin'ny ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasin'ny toraka izany amin'ny divay mba hanambara ny rany Kristy. Ianao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako amalalanao, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, o aminao Andriamanitra iray tsy tokoa, mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, izay no vakina ho antsika. Ko satria iray ihany ny mofo, isika rehetra dia tena iray ihany koa isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay saorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika, ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Oe Jesosy Kristy tompandeha, efa vovoatra avokoa zaho ny zavatra rehetra. Hipetraka isika ampizarana ny mofo sy ny kapoka.
Hitsangana isika nitry tena. Rehefa isika tokoa amin'ny fanadretena mahoe tompo. Manome samofonaina tompo tanjaka. Gesù Cristo, presso, amo, sono Gesù nella tua Oi Jesu Kristy, siotronareo rehetra ity fa itiny rako dia amin'ny fanekena vaovao zay lahatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao nataovo fahatsarovana hina oviana no misotro ianareo. Misaoranao zay tompo. Rehefa nandray arak'izay mety izao sakramenta masina izao. Any mpanahy mahavoky za amin'ny ara-sakafo mifanjakany lanitra. Misaotra tompo namirahanao zay nalatsakao fa tafaray amin'ny Jesosy Kristy zanakao zay. Tehirizo ambany fahasoavanao. Vavolombelonao naiza naiza. Amen. Hoeny apôstôly masina. Ry malala azany ratsy no alainy tahaka fa ny tsara. Fa zay manao ny tsara dia avy amin'ny Andriamanitra. Amen. Ipetraka fifaliana isika no ny rakim-pisaorana.
nanatra nitavana aminareo eneny tompo ka anome anareo fiadanana. Fa andatsaka rano amin'izay mangetaheta ena natahako ny fanahiko ny taranakao ary fitahiko ho amin'ny terakao. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen.